Antsika rehetra ny tokantrano tonga sao ianao eto amin'ny fandaharana herisetra teboka mety manontany tena angamba ianao hoe fa maninona no natao hoe herisetra teboka no anaran'ity fandaharantsika ity. Ny teboka dia milaza hoe tapitra hatreo aok'izay ny herisetra niakatra ny tahany herisetra nandritry ny fihibohana izay mihitsy no ampisin'ity fandaharantsika ity. Ny fandaharantsika izay mandeha isan-kerinandro ny Sabotsy amin'ny 5 sasany ao amin'ny TVM, ny Alahady kosa amin'ny 9 ao amin'ny TV Plus. Afaka rahanao tsy tapaka ihany koa eto amin'ny pejy herisetra teboka. Eo olo ato ma. Hey. Iny fomba nataonao ato. Ha? Magnino ato anao? Efa vonao sakafonao fa napirina lamba vetivety fotsiny. Ka ino ro? Atody fa tsy ampy le vola. Antody? Zay ro mba vidinao vola jiaby amiko anao rey? Ka tsy ampy nge data ny vola omenao e. Za tsy mahay zay fa za mila ro masiro, za mila ro tsara. Azonao? Ka be da be ny dépense le vola. Ako tsy minao mamalivaly fa za tsy manjany. Tsy makarakara valy. Sabotsy avy rehefa mba nasa lambanao. Mikarakara ny zanako ato an-trano dia fa inona daholo tsy ako. Za vadinao. Azonao? Za mikomandy anao. Za mandidy anao an-trano ato. Za mamelonga anao. Mazava aminao zay. Aok'izay ny herisetra. Ino koa moa io? Teboka mangamanga. Ino io? Aok'izay ny herisetra. Alinanao ny fandaharana satria sy loha hevitra valo ho velabelarintsika mandritry ny 2 volana be zao. Izany hoe 2 volantsika hiaraka fandaharana herisetra teboka foana isan-kerinandro. Iresahantsika izany ny herisetra ara-batana, herisetra ara-tsaina, herisetra ara-bola ary indrindrindrindra ny herisetra ara-nofo. Raha ohatra koa ianao sanatrian' izany tratra ny herisetra dia ho atorina ianao hoe aiza ny tokony aleha, inona ny zavatra tokony atao, inona reo ianao mba samy hafa ny fandaharantsika ity amin'ny fandaharana rehetra. Afaka mandray anjara ary tena mandray anjara mihitsy isika mpijery any tokantrano any. Voalohany indrindra amin'ny famelabelaran-kevitra, ny faharoa mandefa fanontaniana nareo aty aminay dia izany ho valiana izany, ary ny fahatelo isy kilalao an-tsehatra na sketch ifaninanantsika any amin'ny faran'ny fandaharana any amin'ny fahavalo any no fantatritsika hoe iza ny maharesy ndao are. Raha dia hiresaka manokana isika mikasika ny VBG na ny violences basées sur le genre na ny herisetra mifototra amin'ny mahalahy na amin'ny mahavavy. Noho izany indrindra dia manana vahiny ny fandaharana tsy iza akory fa iharan'ny herisetra emilienne taly ny fampiroboroboana ny vehivavy sy ny miralenta. Mandroso ianao? Falmerabanao? Falmerampanao dia miarahaba ny mpanaraka ny fandaharana ihany koa. Tsy mifandretanana aloha tsika fa mbola fafima zao. Petrapetrara e. Ie, sotra indrindra. Tonga sao eto amin'ny fandaharana herisetra teboka. Sotra besaka. Tato ato ohatry ny eny foana izany hoe genre izany. Sao dia afaka zavainao kokoa ampijery hoe inona le genre satria nareo ministera amponao no tena manam-pahaizana momba an'izy io. Sotra besaka tamin'ny fanontaniana. Ny genre moa izany dia mahalahy sy ny mahavavy an'ilay olona anankiray. Matetika izy io afangaron'ny olona ilay fananana sy ny fanehoana mahalahy sy ny mahavavy. Ny fananana moa izany dia efa misy voazagnahary, izany hoe amin'ny mahalehilahinao sy amin'ny mahavavy anao. Ohatra ny hoe misy olona teraka dia inona ny zanany, lahy kely na vavy kely. Fa ny fanehoana mahalahy sy ny mahavavy izany no misy fandaminana ara-sosialy dia ny kolontsaina sy ny fiarahamonina. Dia ohatra amin'izany ihany koa ny anjara toeran'ny lehilahy sy ny vehivavy izany dia mametraka ny hoe ohatra hoe loko zao rehefa lahy kely izy dia manga, fa rehefa vavy kely izy dia mavokely. Ohatran'izay. Dia ny mahasamihafa anazy fotsiny izany voazagnahary mahavoazagnahary anazy izay sy azovana, fa ny eo amin'ny mahalahy sy ny mahavavy izany dia miovaova iny araka ny fametrahany ara-piarahamonina azy. Nazava tamiko momba ny genre enga neka nazava tamintsika tany tokantrano tany ihany koa fa matetika tsika rehefa miresaka ny genre io na ny mahalahy na ny mahavavy moa izany amin'ny teny malagasy dia misy ihany koa ny stéréotype izay eo akaikikaikiny eo ihany izay hoe fomba fanehoan'ny fiarahamonina n'izay mahalahy sy mahavavy izay. Sao dia mba afaka zavazavainao anay hoe ohatrohatrany ahoana ny fandehan'izay.
Ie, misaotra betsaka. Ny fomba fanehoan'ny fiarahamonina mahalahy sy mahavavy izay zany tena hitanay hoe mizara efatra manjava tsara dia ny amin'ny lamina ara sosialy ohatrany entina isinzarana ny andraikitra ohatra ny anjara asa heverina fa tokony ho ataon'ny lehilahy na ny vehivavy dia ihany koa ny endrika fifandraisana izay mampiseho ny fanoherana misy eo amin'ny lahy sy ny mahavavy dia ny fanehoana ny ambaratonga pahefana izay tena mampiseho ny tsy fitovian-jo eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy dia ny fahavatra farany ny fomba entina maneho fahefana ohatra hoe eo amin'ny resaka salan-taona zao na koa hoe ny anjara asa sy ny anjara toerana eo anivon'ny fiarahamonina sy ny finoana ny fivavahana ny fomban-drazana an'le ohatra kely ohatra ny hoe amin'ny resaka hoe fampisongadinana ny lehilahy ohatra na lehilahy azokolo io zany na lehilahy rehetrarehetra na hoe amin'ny resaka hoe lehilahy zany ny ampianarina dia ny vehivavy mizanona na koa hoe ao atokantrano misy ny anjara ndraikitra ny lehilahy dia anjara ndraikitra ny vehivavy. Foray dada ino foray ny asa zay mampitabatabinao karaha olona dalan-trano ato zala raha karaha zay kasa mety be amiko manambadiako anao karakara za amelogno zanaka atsika aby ro agnino iasa koa anao ka zange mba te hivoatra ohatra ny vehivavy rehetra e non tsy mahazo miasa anao azonao ato an-trano ato anao non ato an-trano ato anao azoboaka tsy mila maregny feo za anao voneko afaka manampy anao koa ne za za lehilahy tsy azo manao ina zala fa hoe ato an-trano atao tsy mahazo miboaka ato raha jiabatrano ato tsy vitanao ka ndeha hiasa tsy mahazo feno tsara izay fanazavana izay sao dia misy hafatra ary avy any aminao raha matotaleha ho an'ny malagasy iray manontolo tsy ho an'ny lehilahy ihany tsy ho an'ny vehivavy fa ho antsika rehetra ihany koa ie agnafatra moa zany isika zao agnatin'ny fihibohona dia mba manentana asika zany mba tsy hanao herisetra indrindra ny ao atokantrano ao ary raha sanatria moa ka misy ny herisetra ka ny iharan'ny herisetra zany ianao dia aza misalasala zany ny anso ny laharana maimaim-poana 370 fa vonandray anao zany zahay sao indray antsika dia andray any andimialy tsy izy akory izy fa psikologa hiaraka amintsika isan-kerinandro eto amin'ny fandaharana herisetra teboka tonga soa saotra indrindra fa ny miaraba ny namana aloha dia fa ny miaraba ihany koa ny mpanaraka ny fandaharana e tsy mifandray tanana aloha tsika fa mbola anaty fihibohana atsaina ihany koa ndray metatra marina mihitsy zany mety mieritreritra angamintsika ny tokantrano any inona moa ny idiran'ny psikologa amin'ny resaka herisetra sao dia afaka azavainao kely mipijery izay ny idiran'ny psikologa zany amin'ny resaka herisetra dia ny vokatra zany herisetra zany ny takaitra avelany sy ny olana apetrany zany dia mety miteraka tsy fanjariana eo amin'ny fahasalamana ara-tsaina ara-moraly ary ara-psikolojika ho an'ilay olona iharan'ny herisetra mety miendrika tsy fatokisa-teny zany ary mety tsy havita andray tanana ny fiainantsony koa ilay olona fa miravoravo tanana mety manana fiforetana anaty izy dia tsy afaka mivelatra tsony amin'ny manodidina azy ary miaina fijaliana tanteraka izy manjombona tanteraka ny fiainany loha ary tsy misy fahazinana io zavatra io dia eo indrindra zany no miditra tsehatra ny psikologa zany hoe manampy an'ilay olona zany mba handray tanana ny fiainany indray ary ohatrany hoe hitantana azy zany mba hitany lalana ivoany amin'ilay mahateritery azy eo amin'ny fiainany zany hoe fanampiana fandraisana tanana zany sy fitantanana an'ilay olona zany ny tena zavatra ataonay zay zany le izy amin'ny lafiny anankiray amin'ny lafiny anankiray kosa nefany dia miasa koa zany psikologa eo amin'ny ara-tsosialy satria zany ny fiainana manko dia fianarana zany hoe ny zavatra hitan'ny maso ihany zany no lasa modely averina ka raha ohatra zany eo amin'ny fiarahamonina misy ray aman-dreny eo amin'ny fianakaviana eo amin'ny tokantrano anankiray misy ray aman-dreny na le ray na le reny masika mahery setra mahery fiteny mahery fihetsika dia mety hianatra an'izay ihany koa zany le zanaka na ireo mpiarahamonina manodidina amin'izay fotoan'izay zany lasa ohatrany hoe herisetra ara-piarahamonina mihitsy zany hoe lasa modely mpiarahamonina mihitsy zany le herisetra dia mila miditra tseratra zany psikologa amin'izay fotoan'izay satria manjary lasa ho fanaon'ny olona zany tsy herisetra ty ny nahy fanontaniana tena manitsikitika ana hoe
rehefa ohatrany ahoana niady anankiray no azo lazaina hoe zay kosa efa misy herisetra tsara fipetraka mihitsy zay fanontaniana izay satria matetika be ny mampifangaro azy fa lazaina zany fa herisetra izy rehefa misy finiavana manokana mihitsy avy any amin'le maneho an'le herisetra mba anambany an'le ankilany ampiororo ampitahotra ampifararemitra azy zany rehefa misy zany zay zavatra dia azo lazaina hoe ao ny herisetra fa na izany naty zany aza mety hoe tsy voatery fipoahana ny voany fa mety hoe fomba fijery fotsiny na mety hoe teny kely mandeha fotsiny dia mety makarary sy mandratra tanteraka an'le iharan'ny herisetra zany hoe kely dia kely zany no ahafantarana hoe herisetra io fa io zany le tsy mahatonga sainan'le olona hoe ay zany efa ao anatin'ny fanandevozana efa ambaniana efa hitsakitsahana na mety hoe teny kely mandeha fotsiny dia mety makarary sy mandratra tanteraka an'le iharan'ny herisetra zany hoe kely dia kely zany no ahafantarana hoe herisetra fa io zany le tsy mahatonga sainan'le olona hoe ay zany efa ao anatin'ny fanandevozana efa ambaniana efa hitsakitsahana fa lazaina zany fa herisetra izy rehefa misy finiavana manokana mihitsy avy any amin'le maneho an'le herisetra mba anambany an'le ankilany ampiororo ampitahotra ampifararemitra azy zany fa misy zany zay zavatra ao ny tena zavo lahiny zegny zany aza mety hoe voatery fipoahana ny voany fa mety hoe fomba fijery fotsiny na mety keka zay mba ataoko zegny herisetra jiaby io mbola hidirantsika lalindalina kokoa moa momba ny karazana herisetra any amin'ny fandaharantsika manaraka any fa aza misaraka aminay isan-kerinandro fa zao raha aminao manokana amin'ny maha-psikology anao ohatrany tsy dia tena ao anatin'ny sotoavina sa tsy dia tena ao anatin'ny mahamalagasy le hoe manantona psikology inona ny mety sakana hitanao hoe tena tsy sakana lehibe tsy andehanan'ny olona mandeha makaty aminay psikology tsara be mihitsy nametrahanao an'izay satria le fiteny hoe adala moa zany dia tsy azo nay ampiasaina ntsony mihitsy atao amin'ny tontolon'ny fahasalamana zany ara-tsaina satria ohatrany hoe misy endrika herisetra ohatrany misy endrika zany ohatrany hoe fanondrotondrona na misy ohatrany hoe fanambaniana olona anankiray zany dia izy dia tsy afaka ny ampiasan'le fitenenana hoe adala zany aloha zany kanefa na izany i raha malala hoe tsy fahatomombanana ara-tsaina na tsy fahasalamana ara-tsaina na fahasembanana ara-tsaina no tiana lazaina amin'izay zavatra izay nefa tsy tokony ho afaka ny anatona psikology mihitsy zany raha olona ao anatin'izay hoe tsy fahatomombanana ara-tsaina izay ry loha noho izany zany mazava be hoe tsy olona verisaina zany na olona amin'ilay ataontsika hoe manana fahasembanana ara-tsaina no manantona psikology fa olona tena afaka miresaka ara-dalàna ary mahafeno ny fepetra amin'ny fahasalamana ara-tsaina zay zany dia miandry anareo zany andimialy miaraka hifankahita aminareo any tokantrano any any koa e zay aloha ny androany hifankahita ndrentsika amin'ny heriny eto amin'ny fandaharana herisetra teboka misaotra anao haiko tsy voatery olona dala zany mandeha psikology reny tsy voatery olona dala vao manatona psikology ka tiako be la dadary mba mora mahay mandray lesona ohatra zany hoantsika za mahavoso ke so fo za tondro picure tonga ety ampamaranana dia tanintsika rehetra iantsony 13 na ny 813 raha sanatria ianao tratra ny herisetra na koa ianao vavolombelon'ny herisetra dia miteny ianao hoe herisetra teboka na hoe avy amin'ny fandaharana herisetra teboka azadina ary ny fotoanantsika amin'ny herin'ny androany iresahantsika momba ny violence sexuelle sy ny violence physique na ny herisetra rabatana sy ny herisetra ranofo ka raha manana fanamariana ianao na manana fanontaniana na manana témoignage ihany koa dia alefaso amin'reto adresy manaraka reto fa ho resahantsika amin'ny herin'ny androany zay ary amin'ny herinandro